Mampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka hatrany isika ry havako. Misaotranao mandrakariva ary izay ry Tompo Rainy izay ny an-danitra amin'izao maraina izao, ary indrindra moa mifarana ny herinandro. Misaotranao ny amin'ny hanomezanao anay ny sabotsy tahaka an'izao, izay tombony lehibe satria ahafahanay miala sasatra ihany koa, ary indrindra miomana amin'ny fanompoana rahampitso. Koa dia apetraka manontolo am-pelantananao hatrany ny fiainanay rehetra. Ry Andriamanitra iray, zanaka ary fanahy masina ho. Amen. Arak'izany ry havana, rehefa sabotsy toy izao dia mitodika any amin'ny rahampitso alahady isika. Izany dia miompanana tanteraka amin'ny fiomanana sy ny fanomanana ny tena iray manontolo, vatana, saina, fanahy, fa hiatrika an'ilay Andriamanitra be voninahitra amin'ny fiderana sy ny fankalazana azy any am-piangonana rahampitso. Isaky ny alahady dia manome fotoana antsika foana ny Tompo mba hiaona aminy ao an-tranony ry havana, fihaonana amin'ny anaran'i Jesoa ary eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Izany no irintsika mba hahatonga antsika hanovo haim-panahy, hanovo fiainam-baovao, fa tsy ho sanatria handeha amin'ny fahazarana fotsiny. Noho izany dia mila miomana tanteraka isika anio, omanintsika daholo ny vatana, saina, fo, fanahy hoy aho teny am-piangonana ity. Omanintsika ihany koa na ny fitafiana anaovana aza, fa indraindray tsikariritra alahady maraina iny izay vao ilay akanjo noeritreretina hanaovana, iny indray no lasa tsy nanaovana dia miodikodina eo dia farany tara. Iomanintsika daholo izany na hatramin'izany ary indrindra moa fampatsahivana foana na ny rakitra atao koa aza, tsy ilay hoe ambony madinika ny anaty poaketra any, fa tena efa mba voaomana koa ny omentsika amin'ny Tompo rahampitso ry havana. Rahampitso alahady ary fahadiminy volana Oktobra no alahady voalohany andiniantsika aloha hevitra hoe mamory vokatra ho an'ny Tompo. Noho izany dia tazonitsika mandrakariva koa io lohateny io, ka io lohateny io ihany izany hoe mamory vokatra ho an'ny Tompo, izay no lohateny ny toriteny atao rahampitso ry havana. Fa ny andiny tsoatra masina akana azy kosa dia ny Matitoko 2:20 ka hatramin'ny 4:10. Io dia fanoharana nataon'i Jesoa ny amin'ny fampakaram-badin'ilay zanakalahyn'ilay mpanjaka ry havako. Ao anatin'izany moa misy ny 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa, dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Amen. Izany ary ry havana no anisany notoriana amintsika rahampitso, dia efa iomanantsika sahady izany. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ny fanompo-pivavahana eny amin'ny Selafy Rivera 3 ry havako. Amin'ny malady voalohany azy dia misy fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Araka ny fanambara teny am-piandohana dia miomana am-po am-panahy amin'izany rehetra izany isika ry havana, ary ny fampitoana sy ny fampatsiahana koa, satria aorian'io ny sekoly alahady, aorian'ny fampivavahana, ary aorian'izany koa dia misy ny fianarana katekômena. Dia samy hitahian'Andriamanitra, izy hitahiry antsika amin'ny fahasoavana mba samy ho tratran'ny rahampitso ry havako. Amen. Vavaka isika dia indreto izay Tompo, ampiomany am-po, an-tsaina amin'ny mampanahy amin'ny fanompo-pivavahana atao rahampitso. Na ho anay kristianina tsiray avoaka anao izany, indrindra moa fa ireo manana anjara araka ny anjarany avy ary araka ny anarany avy ihany koa. Fanahinao masina nomana anay ho tanteraka sy lavorary izany, ka dia ho hitanay tokoa ny tanjona araka ny teninao hoe mamoria vokatra ho an'ny Tompo. Dia mangataka fihaonao aminao ary izay Tompo, empamakivakiana ity tontolo andro ity mba hitaridaina anay hatrany ianao efa nangatanay teny am-piandohana, nefa dia mbola anterinay foana izany, satria raha mandeha amin'ny fo sy ny saina maneritreritra izay dia mety ny sitraponay ny tanteraka, mety hanota ihany koa ary izahay, fa tianay Tompo amin'ny androm-piainanay rehetra, indrindra amin'ity anio ity dia ianao ny taridalana dia ho voninahitra ao amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo hatrany fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.